nosoratany Jed John Fanembinintsoa. Ovelominy ony miaja ny rina miaraka amin'ny Rija, Sinaiza, Arliva, Frank, Le Mec ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsoa nandray feo. Anjarliva ny nanan-totosa. Andro fahiny. Amony zanako ambony fasy ny fetony ozy ny mpanampy ray amin'ireo karamainy dada fa tonga ny zandrinao matsia. Io tokoa eny fa izy mihitsy ty manatonaty. Andray zato poziny. Manoatra no ireny mpanjaka ireny amin'ny zato fitafy tsara miaraka amin'ity satroka diadema sy firavaka volamena. Nefa ty za mitovy amin'ny mpiandro io sy ny omby amanosy misopotaka. Manao se Manaona? Tratrasoe. Ka inona no vao somary isaka elo zay? Tsy mindaisy ny tanako sady tsy namaly azy fa tesitra dia lasa ny verina eny ambavady. Eny rarin'izy raha no anaotra satria zanakadala no sady nanome alahelo azy ireo. Inona ny mahazo an'se Josia? Tokony faly sika satria tonga ny zandriny se ndao mandroso fa inona ny atao eto ambavady mitanondrika eto e. Velao aho irereto. Ary tsy laika akory ianao miresaka amiko na dia indray mbava miteny azy. Fa inona ny mahazo an'se? Efa manomboka angeny fety. Ndao hisakafo sy fety isika. Mila ajoroko hitany rehetra koa fa ianareo amin'ny raha lano zanako sady tiako. Za tsy zanakao fa ijesy ny tena zanakao e, sady izy ny tianao. Miangatra ianao ry dada. Nomenao ny Jesy daholo ny tahiritsika ny taonany maro. Nomenao azy ny fiara raitra dia raitra anaovany adalàna. Izy no nampitondra aretina ho anao. Kanefa nahoana no mbola izao no tsy nanao azy e. Anaovana fety somena ny toeran'ny mpanjaka. Fa iza izay nanompanao sy mikarakara ny fananantsika ary nanao an'izay nasainao nataoko. Tsy mbola nandika ny didinao na indray mandeha kory aza. Mba inona ny fonao ah? Na dia zanako kosa aza mbola tsy nomenao ah? Narary ianao mbola izany mikarakara. Kanefa vao nahita azy ianao dia sitrana. Tsy misy dikany aminao mihitsy ahy e. Anaka, ianao eto amiko mandrakariva ary efa nanjaka tamin'izay rehetra nananako. Raha misy ondry zato kaveriny ray izy anao fonse, hitady an'ilay anankiray sa amela ny 750. Kanefa tamin'ny tompo dia naleo ny namely ireo ondry 750 ka nitady ilay ondry ray nani satria fantany fa ireo efa azy dia mahalala ny tompony fa ilay ray mitady aviny. Any ony fa tena tiany tsy foinina dia nani aza. Rehefa hitany aza mbola nataony teo antsoriny sady feno afaliana ny fony. Tsy vitan'izay fa mbola avorony ny mponiny lanitra hiara hifaly sy fety. Lazaiko amin'izay fa isy afaliana toy izany ny an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona 750 izay tsy misy antony tokony hibebahany. Raha tsy olona ny marina dia Jesy ilay ondry ray nani fa isy kosa anatin'ireo 750. Aleo aloha akasainy. Olombelona ka mahatsapa vodona koa indraindray. Andraso aloha jereko izany mandondona ao ambavady izany. Manahoana tompoko? Ahoana ny ianao izay? Iza zany mitady anao ambavady zany? Oi, Eli, manao se? Tena tsy nampoisiko mbola efakaitika. Ary tsy le sakosiko nangalariny kizavy iny atanan siny. Andolo manso dia tatarao ahy.
foana amin'ny CRCC. Trapako zao fa nisy valy avokoa nataona ratsy na tsara. Aza mando arkeolôgo se fa tena tsy tantiko e. Zangy tsy nitana lailo amse. Eny e. Mamela anareo zao se vao tsapako sy azo-tsapahitanana ny fitantanan'Andriamanitra anahy. Izy tokoa no mandahatra ny fiainan'ny zanak'olombelona ary ny zavadrehetra no ampiasainy ara-iasa soa. Tena tsoroko amse efa saika nigadra tamin'ny zavatra tsy fantatro akory noho ny fanafiana sy faharatran'olona tamin'ny vavahady anankiray izay nijanonako nandritra ny trano io. Zany hoe vao tera tsy maintsy nivarotra amin'le fiara fa raha zany nge dia efa tany am-pony zany nadoboka izy ireo Zany rehefa lanika dia izay sisa ambobolako no nanaovako saran-dalana hiazo toerana mbola tsy nidiaviko akory. Kananjo tojo misary io tanàna io. Inona ozy namidiko ny fitafiako sy azoko namidy azahoana vola natao sakafo. Avy eo niezaka nitady asa sahaza ho asa ngy tsy nahita afa-tsy ny androko soa nefa ny karama amin'io tena kely dia kely. Ny sakafo tsy zarizary. Tsy mamena trano nilaza amse fa niara-ninana tamiko soa mihitsy aza mba avoka. Zany efa natory teny an-dalana koa sady nitafy lanitra no nataony moka sakafo. So fa misy paster zay nanome vola mba andehanako dety sady nanoro-hevitra ihany koa izy taorina ny tory teny akalamanjana nataony ray andro zay. Fa za manokana dia tsy mba nanana ny hevitra ny hoe hiverina ty tsony noho ny enatra sy ny tahotra tamin'ny ratsy vitako e. Fa ono aloha Eno sa taizany nahitansihany ty sakosy atanasy ty anama tsiny ary arika izy ihany nangalatra azy tany ambala betela mba tatarao lorsia. Tena marina dia sasikisa mihitsy no niraitsy-kombakomba tamin'ny zava-nisy tany ambala betely reny. Ny fanaraka izay efa mody miaraka amin'izay izy dia atao daholo ny fomba rehetra azahoana ny volany se satria fantatra hoe nitondra vola be se tany amin'ny nalainy se tany amin'ny dadanareo. Rehefa azy nefa le izy dia mifitany ay ve ny ray an'izay ny fanena tamin'ny toerana anankiray izay tamin'ny ora tsy nampoza. Izy niaraka tamin'ny tambe tamin'izay ny lasa fa ho aty amin'izay ary hitako tena niova tokoa raha nyresaka tamin'io andro. Za kosa tsy nalala fa-tsy ilay vola be izay nalain'iny ihany. Raikitra teo ny fifamaliana ary tsapako fa tsy tia mifamaly izy ka niampita arabe niezaka nandositra tsy tapotapoka izay nefa dia misy fiara rimorimo nandona azy ka voatony izy sady naratra mafy. Roandro izy tany amin'ny hôpitaly foana ary ny zana naraka azy tena nandritra izay fotoana izay. Ary fa ino ny mampijanona se? Enjana arseny zava-seho Elia, mandeha any ianao atofy izay ahitana an'i Jesy. Mifona aminy dia ampitao aminy koa ny fifonako. Mino afa tsy maintsy miverina any ambohi-pitahina misy ny rainy izy rehefa vita ny sitrapony. Mifona sy mangata-pamelana aminao no ikezia le saika olo tianao talofa no mbola tao anaty gadra ny fiainan-dratsy. Fa efa lasa olo ny fahamarinana na dia ora vitsy fotsiny aza. Enao koa miovafa mbola tsy tara. Beba dia ankinao amin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Indrindra amin'izao fahatandranao izao fa tsy mitondra makaizana tindra. Aza miteny foana toy izany moa izy Sa mbola tapahanao aloha ny teniko fa kely sisa ny fotoana hananako afa-tsika miresaka. Ianao miteny foana
Ao anatin'io valizy fitoerana akanjoko misy sakosy miloko volontany dia tero any amin'ny Jesse fa ao no misy an'ilay volabe nangalariko sy nilazainy fa noropainy tamindray ny saika ny lalitsika anaovana fiainana. Mety efa nisy ny bangany antatsika tao amin'ny hotely tany amin'ny Balabetely reny fa za kosa niezaka tsy naka mihitsy na dia siny ambolo ray tao aza. Zany? Dia ao amin'ny posin'io valizy io koa misy telefônina efa misokatra dia jereo ao ny laharan'io ray aman-dreniko. Makaina tsara aloha jereo. Ny angadako aminao dia ny ampandrenisanao an'ireo afako mba ampilaza an'izao zava-misy izao sy akana tiana tena fatoko azy. Kizia sange efa io fa zaho tena zaho oe. Kizia Za mitomany fa lasa mikendrona be ny tarehanao dia tsy dia mafatifaty tsony. Kinao aloha izay mampahory ange. Ianao angely la matanjaka rabatany. Eny Dia ataonjoko ny saina amin'izay lena mahery. Tiako raha ny tantaram-piainantsika no andraisan'ireo tanora lesona mba haindrindra sy ho fitaratra amin'ny zavatra rehetra izay manaraka ny tantarantsika. Indrindra hoe tanora fa tsy menatra ny mijoro mampanjaka ny marina ary manaja ny ray aman-dreny sy ilay Andriamanitra bahary. Tiavan'ny fahavalonao dia mahaiza mamela ny eloko ny hafa ary mieza amity ny olona rehetra. Indro Kizia. Fa na inona raha tsy ataon'izy ireny aminao dia ny fanaovanao sosiny tsy famalianao ratsy amin'ny hafa dia efa midika fa toy ny misy vainafo mipetraka ao andohan'izy ireny ka manenjika azy ireo. Tsy eto tany ny tena fiainana fa ilay efa no manompotsika any an-tany. Mijolona manaraka ny tavany Kizia ny fa ny an-dranomasina. Izy toa fa reraka dia reraka sady tena mahontsy azy. Marina tsy mila ho vaky ny foko mijery azy. Izy koa hita hoe malahelo fomba nafinamiko. Sodranao nao mba Kizia. ahita olona sazanao ianao. Kizia. Sady olon'Andriamanitra. Ely. Kizia. Aza kifa masinao mazany mbola ahery fa masinao io. Adieu ao. Uai mar. Doktera, funziamo cipa Kizia, doktera. Izay fotoana farany iarana. Andray dia maty zany Kizia. Efa nalain'ireo hafa nisy zany Ia, efa voalevina izy ary anatrika ny fanaovam-beloma azy farany teny amin'ny fasana. Misaotra akory ray aman-dreny no zany andry azy teny amin'ny hopitaly. Na dia efa hialaina azy izy vao ny tena hijery ny laharana iantsonan'ireo ray aman-dreny. Eny ny zava-dehibe dia ny fahatsapahany fahadisoany talohan'ny ilana eny. Isy koa zany efa niova Ezaka Arsia. Ezaka ny anao tsara na dia tsy tonga lafatra araky ny afatra Kizia aza. Tiany sakosiny se fa anatitra ny tisifolo am'se ary apita ny afatra navelan'ny Kizia ny tena atondiako nge. Za koa mantsy efa hifindra ny amin'ny toeran-kafa. Ay
Ary sy ve ho azy tsy nieritreritra hoe kapok'Andriamanitra reny sedra ny lalovantsika ireny Eny mety kapoka avy amin'ny tokoa ngambo ireny mba tonga sainantsika. Zany io ihany fa Draso, ao fa omeko ny anjarany sy fa zava-dehibe ny zavatra vitan'ny se tamiko sy tamikeziana amatsika. Mendrika omena valitsoa noho izany. Raiso am-pifaliana fa aza siana iahy. Za nge tsy mangataka taminy. Eno ahy Draso, Andraso fa alaiko alohan'ny ingany se eto ary. Ary ny kisoako ny maty kelikely toy izao isan'andro misy maty foana. Izao le kisoa 12 lasa anankitelo kely sisa sady moay kely daholo. Tsy misy mety asa ato tsony ny olona fa sady lafo be daholo ny any kisoa. Nefa za tsy mahavita miandry azy ireo any an-tsaha. Za nefa sady tsy manambady no tsy mananjanaka fa efa nisaraka tamin'izy ireo. Ary za mihitsy no nandroaka azy ireo teto. Tsy tian'ny olona ny anan'ireo kisoako fa hoe mahiony dia malany fotsiny fa tsy dia misy tsirony. Sady eto koa be dehibe ny tsy mena kisoa ka alefako mora amin'ny vidiny tsy misy dikany daholo ny ankabeazany. Ny mpanao ranomena ny tonga aloha fa taolana sisa no mba tovany nefa ny odiny manify dia manify fa volony fotsiny sisa. Ny orony no any sisa fatarana ny mahakisoa azy ireo. Aleo aloha jereko le anankitelo ao dia omeko rano Oe marina, tena anankiray sisy ho efa mitsopozipozy velona mampiady lohalika ny doladolo io. Fa le anankiroa ireo efa menjera be miosina taikso anaty vala ireo. Inona rety losy ty Randriamanitra. Valiny nataoko fe zao sa inona loatsy tsy mahay makasisaka fa manao toetra tsy zaka amin'ny mpanampiko foana dia zao na fiarahamonina aza mitady anary any noho ny toetra ratsiko. Kisoa azy lozanareo za kisoa fery vola be ako aiza ny tany aleako re olona tamin'ny dada sy Jese ihany ana dia fiatsarambela tsy aza ny fietroko rehetra tamin'ny fahatongavany Jese iny. Ny hevitra fa iny ihany no hifankahazo be ohatran'ireny dada sy Jese. Saingy diso fanantenana satria tovo maika ny mahafiorina ny fifandraisan'izy ireo amin'izao. Asa raha mba fantatry dada fa zany ny tena niaritra ho azy. Andrasako ny fotoana teto hoe roviny izy vao hitodika hijery ka farafaratsiny ampitovianay amin'ny rahalahy fa tsy any amin'ny Jese foana ny masony. Anika hatramin'ny fony sy ny saina aza efa lasany avokoa. Eny tsy teny any dada koa satria olon-dehibe malala ny tokony ataony izy. Zary lasa fahazarany dada no miresaka sy ny manontany azy isan'andro. Za kosa na miarahaba aza indraindray adininy. Tsy diso araha ilay fanapahan-kevitra raha toka mitoy izany. Mino fa ireo rehetra izay nahalala ny fandehan'izao tantara izao dia tsy handiso angamba. Manao an'izanako nanahoana ny alina. Natory tsara ka tsy nisy ahy eny somary reradraraka kely fotsiny aloha tsara zany fa maka aina ry alohany io so marary io indray. Ka tsy zany ry dada hoa fa miala tsiny manakotabanao vao maraina.
anatitra nyity sakosy ty fotsiny fa tsy ilay sakosy nisy vola be nomeko an'se talohany ingany se teto iny. Aza manahy ianao fa efa naveriko zay banga tato ao ty raisy nitairinao fonoany mena nanaovako ny adalako fa averiko aminao fa nga io ihany fa nakaiza very le fiara. Aza manahy dada fa averiko tsy kelikely ny vidiny manome toky any dada fa tsy maintsy voalohako izy rehetra na hoe lazy zany ny tiako lazaina fa hoe anga mbola voatahirin'ny setany ity efa saika laniko raha tsy voakapoko ny zava-misy ny fiainanako. Eny tsy maninona na tsy alohan'ny setsony ara ny vola vidin'le fiara fa ity vola amin'ny sakosy ity no zaraiko aminareo amin'ny raha lazanako. Ka izany de aleo anjosiny anjarako fa tsy maninona ary dada. Tena vonisevy eny ampitiavana mihitsy zany dada. Misaotra anaka tena niova tokoa ise tsy ijese taloha no hitako akehitriny fa ijese olom-baovao. Faly azanako engany ito zao fiainany se zao fa tsara ivelany fotsiny. Eo aloha mba hipetrapetraka iaraka amin'ny dada eto ary fa ho tantaraiko ny dada tolo amin'izay zay niainako tany raha tsy mampanina ny dada zarako ka adiniko foana mantsy hatramin'izay nahatongavany jese izay de tsy nasiany dada dika antsony fa nifindra tany amin'ny jese dolo ny fitiavany. Tapakarangana hevitro misambarinareo mianaka fa tsy maninona sanao adalany aritra zay totra amin'izay. fa ho aiza amin'reto etambe sery josia avela ho ande ary aza mikasikasika akory fa pe tsara vela tsy ary aza mitaditady an'izay misy hafa zany no tena tianao. Tsy azoko josia de sanatria ve se ka anao jese taloko aza matahotra ianao fa tsy angataka na angalatra vola fanerim-poko hatramin'izay de fa taoko mahampy fa na tsy hotrofinao rano ao za ny ahy efa hevitra tapaka ka tsy afaka miverina tsony miariary takany masoandro be lohataona ny akila-bao ataonao amiko ankehitriny. Teto ny tsy hita tany an-tany lavitra no nandrandrainao hiverina tonga izy ankehitriny de efa tsy misy aminao. Fa inona ny tiany sy atongavana josia ampy azy ry dada mino aho fa ho sambatry nareo mianaka satria lasa mpanelingely amin'ny fahasambaranareo. Ay ka felonana tamin'ireny zava-nisy nataoko tamin'ny jese ireny no anton'izao fanapahan-kevitra zao de efa nosain'ny sevy nefa ny mety ho vokatra zao ka aza manahy ianao fa efa nalaiko ambony nalaiko ambany zany ny miaramaina amiko mihitsy angamba ny tsy tianareo ary matsiary voailika ka mitovy daoly amiko na eto na antany tsy fantatro any. Tsy maninona fa leo zany andeha hitako fa ohatry ny fahatongavako no mampisaviritaka anareo. Za tokoa no nanakana an'le fifandraisanareo akaiky efa nisy fony zatsy teto reny. Jese ndeha naterina etanse fa leo za ka nentako tsy laitrako raha isiny no zaka an'izay fa hitako tany ivelany tany mahery loatra mantsy ny kapako ny onjam-piainany tsy tiako ifandimby aina fahoriana sy andalo fisedrana mahamaitsika amin'ny rahalahy aleo anao no ihany satria efa nizaka ngidin'ny fiainany ditra ka mahatsapa n'izay misy any ambadika any tsy ataoko fijaliana ho antsony izay misy any fa ataoko fanabeazana mba tsy ho lasa vesatra fa ho fahazarana mihitsy aza antsiko ny lalako avoko rehetra de miala tsiny raha nandrombaka ny fitiavan'ny dada ka na tonga azy tsy raharahanse raha hoe zay ny fiheveran'sy azy mifona ary dada mifona menatra anareo mianaka mifona amin'izay koa ary jese nety ny fialonana fotsiny aka tsy nisaina zay mety ho vokatra zany akory eny tsapako zao fa tena niofo zay ary be fitiavana sy be fandeferana ka sa manao sorona ny tenany se ho azoko ny se indrisy manao fitaratra vaky manandratrendrika tsisy ele zanakadala fa iza
Za tena zanakadala be fialonana sy be ambo-po diso toerany. Ary aza mandoaloka toy io fa izahay ingeka olombelona ihany e. Andriamanitra irery ihany mendrika andohalihana. Izany no mifona raha nanao mizana-tsinjina ilatra izay na dia tsy izany aza ny tato an-tsaiko misaotra ny seny efa ajozy satria iseny nampahatsay ihany tokony natao teo ny fitondrana ny zanaka mba tsy hitanila. Zanako tiako nareo ka tsy misy avahako manomboka eto raha toka izany ny everan'izay azy hatr'izay. Mamela n'izay amin'ny foko manontolo aho amin'ny maharay ahy. Tsy tiako hisaratsaraka isika na tsy hitovy hevitra fa tiako iray fo sy iray saina no avy. Za koa mamela ny sy amin'ny foko manontolo amin'ny maharahalako ny sedy Josia sy amin'ny mahazoky solondray aman-dreny ny sera sanatria ka misy ny fahalasana ny dada amin'ny andro tsy fantatra. Mitsangana ny zanako dia fafao ny ranomaso. Eo atoloro ny tanana fa raisy ny dada. Amin'ny manaraka koa aza mitady kapoka na iandry kapoka vao iova na ho tonga saina fa sao taraka ho tsenainy nenina. Tsy ho zakan'ny olombelona koa raha kapok'Andriamanitra ka aleo tsy miverin-dalana rehefa tafiditra ao ambala. Ny farana teo nosoratany Jed John Fanimbininitsoa, novelomin'ny Onimiajanirina, niaraka tamin'ny Rija, Sinaiza, Arliva, Frank, Lemek ary Taina Nantenaina. Roland Ramanatsony nandray feo, Anjarliva ny nanatotosa.